Faly manona ny fiadanan'ny tompo amintsika ary havana malala rehetra atao amin'ny tompo ary ampanetretena indray no hitongavana eto amin'ny analan'ity fifampizarana ity. Fantatro fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra no avahako eto ary ohatr'izany koa ianao noho ny fahasoavany manokana ary ny fitiavany manokana azy ianao matombola velonaina amin'ity anio ity. Halleluja. Tonga eto aminao aho ampanetretena tokoa ary hanasanao manokana ihany koa hiraisaina ifampitondram-bavaka zao sy ianao. Mino aho fa maro amintsika olombelona izay mbola velonaina androany no mila an'izany vavaka izany ary tena ilaitsika io fa indrindra sekre manokana ho an'ny kristianina dia ny vavaka io. Zaho eto tsy manana zavatra omenanao, tsy manana volana, volamena na harena omeko anao na fananana iny. Fa ny fotoanako kosa afaka ho atolotro ho anao hisoloky tenanao eto anatrehan'ny tompo amin'izao fotoana izao. Nomena andro maimaim-poana aho dia hanome fotoana maimaim-poana ho anao hisolo tenanao eto tongotry ny tompo Ary anatin'izany dia ho tanterantsika ilay ten'Andriamanitra any amin'ny Jakoba 5:5 manao hoe mifaneke heliko ianareo izy ka mifampivavaha mba ho sitrana ianareo. Ho tazomintsika amin'ny teniny Jesosy hoe mifampivavaha. Ifanaiky heliko eto zaho sy ianao hamaty sy tanteraka antsika rehetra ireto ary ifampivavaka. Mifampivavaha. Za oentinao ambavaka dia za koa hivavaka ho anao, zany hoe mifampitondram-bavaka, mifampivavaha. Ny fiasan'ny vavaka ny marinao izy izay tenao izay dia mahery indrindra. Tsisy manamarintena antsika eto anatrehan'ny tompo fa izy manamarina sy mahafantatry ny olona izy. Fa zaho mifanaiky heliko tsika dia mifampivavaka. Hitantsika fa Elias olombelona mitovy amiko sy mitovy aminao ihany fa nahery ny vavaka. Dia izay nataony Elia ve dia tsy mba ho vitako sy ho vitanao? Mba olombelona mitovy amintsika ihany izy. Ndao koa tsika hahery vavaka ary tsy hoe androany ihany ianao no mivavaka raha iraisaina eto zaho sy ianao fa tao vantom-piainanao mihitsy ny vavaka. Ninona ataonao na fotoana na tsy amin'ny fotoana feno vavaka ny fiainanao fa io ny sekre voalohan'ny kristianina. Fa manery anaty anatiko aty hanolotra ny fotoanako ho anao eto anatrehan'ny tompo. Tsy fantatro hoe inona ny ilaitsika vavaka no any. Tsy fantatro inona zavatra andrasanao amin'ny tompo. Tsy fantatro inona zavatra tiana ho afaka eo amin'ny tenanao amin'ny fiainanao. Fa ny fantatro aloha zao dia nomena andro maimaim-poana androany. Ianao koa nomena fotoana koa maimaim-poana sy andro. Dia ifameno an'izany eto zaho sy ianao. Ifanolotra an'izany eto zaho sy ianao. Hisolo vavanao ianao kosa afaka miraisaina amiko. Efa eto ny fanahy masina. Efa resy lahatra ty anatiko aty fa eto ny fanan'Andriamanitra miaraka amiko sy miaraka aminao amin'izay toerana misy ianao amin'izao fotoana izao. Ny angatahako aminao fotsiny dia sokafo ny fonao. Sokafo ny atim-pananao rehetra. Fa rehefa misokatra izany dia malalaka midiran'ny fanan'Andriamanitra ao anatinao. Ary ny vavaka ao sandratra antsika eto dia atao ampinoana tanteraka. Fa rehefa tsy mino ianao dia tsy zavatra hitranga sy hiseho amin'ny fiainanao. Fa rehefa mino ianao dia hiseho aminao voninahitr'Andriamanitra. Raha mety ary ianao, asaiko manokana ianao iraisaina zaho sy ianao ifampitondra vavaka eto. Halleluja. Ray masina tsara indrindra rainay amin'ny anaran'i Jesosy ianao.
tonga eto anatreanao zahay reto tompo malalo angatabavaka amin'ny anaran'i Jesosy eto anatreanao andohalika eto anatreanao amin'ny anaran'i Jesosy zay rehetra vavaka ao sandratra eto dia amin'ny anaran'i Jesosy avokoa no hangatana izany aminao raha io fantatro fa izahay rehetra ireto mila miray aminao isanandro mila miresaka aminao isanandro amin'ny alalan'ny vavaka toy izao misy olona tokoa anohany eny na izy miaino amin'izao fotoana izao mety te hivavaka mafy fa tsisy fotoana ianao milaza ny teninao izay mahazo maimaimpona dia mizara maimaimpona nomenao aina sy fotoana ary andro vaovao aho androany maimaimpona zany tsy ny fitiako voly zany andeha ho atolotro ny rahavavy sy ny anadahy izay mety mila vavaka amin'izao fotoana izao isy loko tena ho azy eto anatrehanao ray masina ary ny tenao mifampivavaha hoy ianao tao amin'ny Jakoba toko 5 teo ho tanteranay tokoa zany Jesosy hifampivavaka eto anatrehanao zahay mila an'izany tokoa ny fiainanay ary fantatro fa ianao zay iresana eto amin'izao fotoana izao dia manana ny sofinao tsy lalin-dalovana fa mare tsara manandram-bavaka eto anatrehanao a Jesosy ho an'izay olona mihaino amin'izao fotoana izao tsy haiko izy io olona io tsy haiko izay zavatra andrandrainy aminao amin'izao fotoana izao fangatahako amin'ny anaranao Jesosy ny zavatra rehetra andrasany eo aminao androany ity fotoana ity no hanomezanao azy izany tsy fantatro miandrandra fahasalamany ty olo ty androany fotoana anasitrananao azy niza marary amin'izao fotoana izao mandre ty feombavaka eto ity tsy haiko aiza zay marary azy hatrany amin'ny lohany ery ka hatrary amin'ny faladiny zay fanaitainana rehetra amin'ity fotoana ity no angatahako aminao raha eo ny kasinao azy indray amin'izao fotoana izao zay faritra marary azy ho anao zay marary amin'izao fotoana izao apetrao amin'izay faritra marary ianao ny tananao fa eto Jesosy anasitrana anao raha eo Jesosy eo tononoko ny fanasitrananao amin'ity olona ity na aiza faritra marary asiany tanany amin'izao fotoana izao Andriamanitra mpanasitrana ny Andriamanitra mihaino ahy eto amin'izao fotoana izao devoly mpangalatry ny fahasalamany tsirairay avy dia didiko amin'ny anaran'i Jesosy tsy manan-kery ary tsy manam-pahefana amin'izay rehetra manaitaina ny nofony amin'izao fotoana izao roasiko fatorako amin'ny rano Jesosy tsy manan-kery amin'izay marary rehetra niza dia voly nangalatry ny fahasalamany reto olo reto dia mamerina n'izany amin'ny laoniny amin'izao fotoana izao tsy maintsy mandray ny fanasitranana avy aminao reto olo reto Jesosy ny diakapoka nataonao nefa nanasitranana ny karazana retina rehetra hatramin'ny kely indrindra ka hatrany amin'ny lehibe indrindra na ny amin'ny hopitaly zany olo zany no mitokantrano atoriana ao zany olo zany na ny amin'ny asana na aiza misy azy tomboka mandre zao feo zao ho azo manokana ty vavaka sandratra eto ity meo azy mihery hitsanganany idray hinony ianao fa Andriamanitra mpanasitrana ianao sitrano avokoa zay mila sy miandrandra izany fanasitranana zany ray masina amin'ny anaran'i Jesosy nanaovako izany fangatambavaka izany ho an'izay olona manana olana amin'ny lafim-piainana rehetra korotana ambony ambany ny tokantrano ho an'izany olona izany zao vavaka sandratra zao efa aonjaonja ny alin-drano ny sambo-piainana amin'izao fotoana izao andidiny devoly manakorotana ny olona tsirairay avy amin'ny tokantrano misy azy eo mijahatra ny tafio-drivotra rehetra mijahatra amin'ny anaran'i Jesosy rehefa ny voazy amin'ny mpianatra ianao tompo teny amin'ny sambo kely
dia nampangina ao tamin'ny alalan'ny teny tokana hoe ny tsahara dia nangina sy nahainyaino anao ny rivotra sy ny nonjan-drano rehetrarehetra. Ataova ohatr'izany koa izao tokantrano izay oetiko mba afaka izao amin'izao fotoana izao. Hitsanganao anivon'izay tokantrano izay ianao ary ampitsahatra ny korotana rehetra, ampitsahatra ny olana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Mandray ny filaminana ny tokantrano rehetrarehetra. Jesosy tompon'ny filaminana fa tsy fikorontanana. Mandevoly dia mandroaka, mamoro ny lambany dia miala lavitra amin'izany tokantrano izany amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka izay rehetra mandre ka miaina ao anatin'izay olana izay. Hitsangana izy. Ino izy? Fa hiantso amin'ny feo mahery ihany koa dia ampitsahatra ny rivotra. Ampitsahatra ny olana rehetra ao anatin'izany tokantrano izany ianao. Tsy fantatro. Olana arak'asa, tsy fahitana asa. Olana ara-tokantrano, tsy fifankatiavan'ny mpianakavy. Korotana noho ny amin'ny lafim-piainana Jesosy. Dia lasa amin'ny mpianakavy no mikorotana ambony ambany. Ilaiko ny herina amin'izao fotoana izao. Hiditra antsehatra amin'ny tokantrano Jesosy. Raisy ny toeranao amin'ny tokantrano tompo. Toka hirafina ny olana rehetra. Toka hivonina indray ny tsirairay avy ao anatin'izao tokantrano izany. Amelona ny fanantenana indray amin'ny finoana anao, amin'ny fandraisana anao. Ray masina tsara indrindra. Ianao no mahita izany olona izany amin'izao fotoana izao. Ianao mahita ny olona tsirairay avy miaino ity feo ity ka ao anatin'izany olana rehetra izany. Ao anatin'ny aretina, ao anatin'ny karazana olana tsy hahita vahana intsony. Efa mety niazakazaka tsy misy avaratra fa tsy nahita intsony. Aoka hiandrandranao izany olona izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fantatro fa maro aminay tsirairay avy reto tombo no manana etaeta ny andeha hitady mafy anao, hiray aminao, te hiresaka aminao, te androso amin'ny ara-panahy. Amin'izao fotoana izao mivavaka an'izany olona izany aho. Zay rehetra te androso amin'ny ara-panahiny rehetra, zay mangetaheta any anatin'ny ray manontolo any, te hiray aminao, mitady fatratra anao fa voatery manodidina. Maro tokoa ny izahay olombelona efa indrindra ny kristiana. Zay rehetra te androso voatery manodidina nefa tsy potraka. Androany nizaniza zany olona izany voapositra mihitsy, voatery manodidina. Androany ny fampahirezana omenao azy, androany ny fanavotanao azy, hitsanganana indray, veloma indray ny ara-panahiny tsirairay avy. Zay rehetra matimaty ny ara-panahiny dia rehetra indray androany, hirehetra ny afon'ny fananao ao anatin'izany olona izany. Zay rehetra matoritory rehetra dia foazo amin'izany toromasom-panahy izany Jesosy. Zay rehetra varim-bariana dia tery indray, atrakao indray amin'ny anaran'i Jesosy. Zay rehetra mipetrapetraka rehetra dia atsangano indray Jesosy. Zay rehetra mitsangatsangana fotsiny dia ampandrosoy amindra ny tongony. Andeha izotra ny lalana efa nisoritanao. Zay rehetra niverin-dalana indrindra tompo, avereno indray fitiavana voalohany, avereno indray amin'ny hafanampo. Fa zao vanandro zao fotoana tokony hiverenanay amin'izany, fotoana tokony handrosonay sy hirehenta ny afony anatinay. Ho avy tampoka ianao toy ny mpangalatra ny fiavianao, tsy mampiomana fa ny zavatra hitanay amin'izao fiainana izao kosa nefa dia fohatra ny fa mampiomana na ihany. Ka aoka ny rehetrarehetra, indrindra ireo efa natsampa sy ny adana sy efa lamina tao anatin'ny fiadanam-po niaraka taminao, no nisy indray fiverenan-dalana. Androany zany olona izany, ka sio'ny fony dia hiverina indray ao aminao Jesosy. Rehefa lasa lavitra izy nangatsiaka, mbola azonao kitiana mihitsy ny fony. Ho an'ny velona ny tompon'izao vavaka zao Jesosy, ny maty efa tsisy azony antenaina tsony aminy. Miandry ny fitsanganany maty indray. Fa ho an'ny velona rehetra zay mandre zao feo zao, izao vavaka sandratra eto izao ray masina.
miasa mahery ianao amin'ny olona tsirairay avy. Asanao zany Jesosy, asan'ny fanahinao zany Jesosy, manafika any amin'ny tontolo rehetra any. Devoly raha nafika vitany misy zany, fa mihoatra lavitra n'izany ny fanahinao Andriamanitra rehefa nafika any amin'ny tokantrano any amin'izay toerana misy ny tsirairay avy. Fa indrindra ty olona mandre aty tsy haiko izay zavatra andrandraina ao aminao, fa androany dia ho raisiny avokoa izay zavatra nandrandraina. Asy omenao lalana, isokatra ny lalana araka azy, omenao asy izy. Fahasalamana, omenao an'izany hery zany izy, omenao fanasitranana izy, handeha ndraika tsy ho reraka. Fandrosoana amin'ny ara-panahy. Jesosy, maro aminay ny manana etaeta mafy mihitsy, handeha tena hiditra lalina tao amin'ny fampoana anao. Fa tsy afaka. Hitanao zany olo zany, fantatrao zany olo zany, ary ho an'izany olo zany misy zao afaka sandratra zao. Izay rehetra miandrandra an'izany tompo. Ho fenonao indray izy androany, irehatra indray izy androany. Angetaeta indray ny afo ny fananao Jesosy, hiasa mahery amin'ny tsirairay avy. Amin'izao ora sy fotoana anaovako izao. Ilaina isan'andro ianao Jesosy. Anoany tompo malala. Misy olona tena hoe voafatony ny karazam-pahotana rehetra, fijangajangana, ny zavatra maro samihafa izay mety hamatora ny devoly azy, fitondran-tena tsy mendrika rehetra, fifona zava-mahadomely. Jesosy, androany ny fepitona ny devoly izay nampahoriny olona tsirairay avy izay inona famatorana nataon'ny devoly azy. Androany tononoko ny fivavahany tapatapaka mihisy ny joga rehetrarehetra, ny fatotra rehetrarehetra, ny rojo vy misy aza namety namatorany olona. Androany dia ravy zany amin'ny anaran'i Jesosy, potika ny asamatiny satana rehetra. Ary ny teninao izao famantarana izao nanaraka zay mihiny moka demony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zay. Rava ny asamatiny devoly amin'ny zanak'Andriamanitra zay mandrety feo ty amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy manan-kery tsony ny devoly satana. Na iza vao fatotra, na iza vao gejy, ravany manda najanga ny devoly tamin'ny zanak'Andriamanitra rehetrarehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy ny anononako izany vavaka izany. Ray eo, miasa ianao amin'rehetra zanakao rehetra. Miasa amin'ny olombelona velonaina rehetra izay tianao amindranao fo, izay tianao efa namindranao fo, ka izay miaina rehetra ny fony, izay afaka mitempo rehetra ny fony, dia miasa amin'izany olo izany. Na izy mandre izao feo izao, na izy tsy mandre izao. Ao anatin'ireo fangatambavaka rehetra teo ireo, na izy voafaritra, na izy voageza, na izy miaina faratsiana, tena hoe milomano anaty faratsiana, manomboka maka halina ny rasy rehetra ny olo izany, manomboka mivoaka matsiary fao maimbo ny toerana misy azy, matsiary tena fa diso lalana, ataovy matsiary tena ohatra ny zanak'adala. Nandehananao fiainana sy filibana tamin'ny fananana nomena azy. Ataovy miverina mody atao hatramin'ray. Na iza fanana, iza fanahy ny liba amin'ity izao tontolo izao ty, fotoana mety izao Jesosy. Ho an'izany olo zany izao vavaka izao, averenao atao tranonao indray, averenao atao aminao indray Jesosy. Vangio ny tokantrano tsirairay avy, vangio ny fiainan'olona rehetra Andriamanitra. Asanao zany fanahy masina, mamangy any amin'ny tontolo rehetra ianao, mamangy any amin'ny tokantrano samihafa, mamangy isambatan'olona ianao. Sy fantatro Jesosy, tsy mety ho zavatra fepen'ny olona eo amin'ny fiainana sy eo amin'ny fiarahamonina, fa ianao kosa Jesosy mahita maso, tsisy miafina eo aminao ny zavatra rehetra Jesosy, tsisy miafina.
Tsisy takona Jesosy hita ary tsisy hiafenina izay tsy hiseho ao anatrehanao ny zava-drehetra. Aoka hitsotra, aoka tsy ary tena amin'ny fahadisoana rehetra ny olona. Jesosy ianao izay manana sofina tsy lalin-dalovana famare tsara, mandre izao antsom-bavaka na sandratra teto izao, no hamaly an'izany any amin'ny olona izay mila izany. Tsy fantatro na iza ny olo izany Jesosy, fa ianao mahalala Tompo, ary ianao mahita anazy. Misaotra anao zahady aho, fa fantatro fa efa miasa ianao, ary efa niditra nitsehatra ny tokantrano tsirairay avy ianao, efa nampitsahatra ny tafio-drivotra any amin'ny tokantrano tsirairay avy ianao, na nasitrana ny aretina rehetra ianao izay mety namparary ny olona, na aretina ranofona amin'ny ara-panahy efa nandray ny fanasitranana ny rehetra. Izay rehetra nino dia ho azy ny fandresenao anatin'izany. Misaotra anao anaty tsireko aza ny valiny izao vavaka nasandratro izao. Ianao fanahy masina efa manao ny asanao ny amin'ny tontolo rehetra no efa isaorako sady. Nanatanteraka ny sitrapony ray any ho any ianao. Hitanao ny fo rehetra izay niheno ity feo ity androany. Aoka ho torotoro amin'ny fitiavana anao, aoka ho torotoro amin'ny fangetahetanao anao Jesosy. Hitady fatratra anao n'olona rehetra. Misaotra anao ary masina, makasitraka feno ny amin'ny valim-bavaka rehetra. Ho anao Jesosy rery antera ny aza amin'ny voninahitra rehetra, mandrakizay fa tsara ianao. Halleloia. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, nanaovako sy nanandratako izany feom-bavaka izany, ary nametrahako izany. Misaotra Tompo. Halleloia. Amen.
Mm-hmm.